Aleloia, mbola faly miarahaba anao indray ny tenako anio fa 14 ny volana novambra 2025. Anio aho dia ampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indray. Mialohan'ny fampaherezana dia hiaraka hivavaka ary isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao fa tafaona eto indray Jesosy izahay amin'ny alalan'izao fampaherezana izao. Misaotra ny amin'ny fotoana izay omenao, misaotra betsaka ihany koa ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay omenao. Ahafahako Tompo anatanteraka izao fampaherezana izao indray, mankasitraka anao indrindra, eram-po, eran-tsaina. Jesosy io, ny fanahy ratsy rehetra izay tsy mampifantoka eto dia roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miverina ny andavaky ny faremehatra any, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ranao Tompo angatahako andrakotra izao fotoana izao mba ho tanteraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Mankasitraka indrindra Tompo. Amen. Andeha isika maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Matio 7:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita ny teny dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolapaty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia miresaka momba an'ireo fariseo sy mpanoradalàna ny tenin'Andriamanitra ary miresaka mahakasika ny fiatsaram-belatsihy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara izy hoe: lozanareo mpanoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy. Hitantsika tsara reny fasana reny fa ny fasana rehefa jerena dia madio izy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe voalalitra fotsy izy samy manana an'izay mety hanaovany azy moa izany, fa misy mampiavaka ahafantarana hoe fasana ity toerana ity, fasana ity hitako ity, fantatrenao, fantatsika tsara ny atao hoe fasana izany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolapaty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Tena marina mihitsy izany. Ny fasana rehefa jerevantsika dia madio izy, tsara ety ivelany izy, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe voalalitra fotsy. Fa ny ao anatiny rehefa jerena ny ao anatiny dia lotony ao, taolapatiny ao, maimbo, fofona maimbo ny ao anatin'izany fasana izany. Dia noharin'ny tenin'Andriamanitra tamin'izany reto mpanoradalàna sy ny fariseo reto, izany hoe eo ivelany ihany izy nohatry ny hoe tsara, nohatry ny hoe mendrika, nohatry ny hoe marina, fa ny ao anatiny ao dia feno fiatsaram-belatsihy, loto ny ao anatiny ao, maimbo ny ao anatiny ao, taolapaty ny ao anatiny ao. Izay ny fanoharana nataon'ny tenin'Andriamanitra teto izany. Ny 20 dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina. Indraindray koa tsika dia tahaka izany, hoarin'ny tenin'Andriamanitra ohatr'izany tsika. Indraindray tsika rehefa eo imason'olona tsika dia ohatry ny hoe tsara, ohatry ny hoe mety ny zavatra atao, ohatry ny hoe tena hoe olona marina, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fa raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalàna. Izany hoe ao anatin'ilay olona nefa misy ny tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra, tsy fankatoavana an'Andriamanitra.
Ny tsy fankatoavan-dalàna dia tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra izany. Feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavana an'Andriamanitra ao anaty ao, fa ny ety ivelany izany tena mpanompon'Andriamanitra ity, olona marina ity, olona kristiana ity. Ny tena zanak'Andriamanitra dia miala ao anatin'ny fiatsaram-belatsia. Toetra mpahazo ny kristiana ny fiatsaram-belatsia io matetika. Ny atao hoe fiatsaram-belatsia dia fisehoana ivelany, fisehosehoana ivelany, tsy mifanaraka marina amin'ny tena ao am-po. Ny fisehoana ivelany dia mety hoe te hiseho masina ilay olona, te hiseho marina ilay olona amin'ny eo imason'ny olona izany, amin'ny olona ety ivelany, kanefa tsy mahitsy am-po izy. Tiany Tompo izao sy ianao hiala amin'izany toetra izany satria ho any an-danitra isika. Amen. Andeha ho vakiantsika ao amin'ny Apokalipsy 7 teny andininy 7. Apokalipsy 7 teny andininy 7. Rehefa hita ny teny dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa mahazo toa ianao ka mibeba. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany izay tiany Tompo no anariny sy faiziny. Indraindray tsika misy zavatra lalovantsika mety mafimafy dia ao anatin'iny Jesosy manamboatra antsika, ao anatin'iny Jesosy mizaha toetra antsika satria tiantsika. Amen. Aza lany andro mitady sitraka amin'ny mpitondra fivavahana sy ny olona ety ivelany. Olombelona ihany reny mety manana ny fahalemeny sy ny kilemany. Omeo hajana izy amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy, fa Jesosy no tadiavo kosa sy katsao. Satria raha hiala ety an-tany ianao dia tsy ho any amin'ireny olona ireny, fa ho any an-danitra, ho any amin'ny Jesosy izay tompontsika andro aman'alina, atsotsika tadiavintsika andro aman'alina io ho antsika. Indray andro any rehefa hiala ety ambonin'ny tany ety izany. Fa fitaovana ampiasain'ny Tompo, ampiasain'Andriamanitra ihany ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Meteza amboarin'ny Tompo sy ahitsin'ny Tompo ianao dia mibeba, miverena amin'ny Jesosy. Amen. Andehantsika mbola maki tenin'Andriamanitra hoentina ampahirezana antsika hatrany ao amin'ny Matthieu 7:20 teny andininy 7. Matthieu 7:20 teny andininy 7. Rehefa hita ny teny dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manatanteraka. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra izany dia fitaka ny fiatsaram-belatsia ka tokony hialana. Izay tena mitady an'Andriamanitra marina no tiany sy ankasitrahan Jesosy tsika rehefa tena mitady azy marina, ary koa izay matahotra azy. Mila manana fahatahorana an'Andriamanitra tsika eo amin'ny tontolom-piainantsika andavanandro, fa tsy ireo te hisehoseho ivelany. Misy ny olona te hisehoseho ivelany tsy ireny no tadiavin'Andriamanitra, fa ireo izay matahotra azy, ireo izay tena mitady azy marina, reny no tadiavin'Andriamanitra, reny no ankasitrahan'Andriamanitra. Tia ampahery anao aho anio hoe manatona an'Andriamanitra amin'ny fibebahana, izany hoe fiekena eloka sy fangatahana famelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny fomba iray koa ahafahanao manatona an'Andriamanitra dia famakiana ny tenin'Andriamanitra. Mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Misy hafatra be dia be ao. Ny fanahy masina ane hitaridalana anao raha tena mangetaheta ianao. Meteza hiverina marina amin'Andriamanitra. Atahotra azy sy ankatoa azy. Mampirisika antsika rehetra tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny hivavaka amin'ny fo mihitsy izany. Ndeha mbola ho vakiantsika ihany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 12.
Luka 12. Luka 12 teny vakitsika ny andininy voalohany tapany B. Luka 12 dia ny andininy voalohany tapany B. Amin'ny anaran'i Jesosy, mitandrema ianareo amin'ny masirasirany fariseho dia ny fiatsaram-belatsia. Amen. Tandremo ny lalanao ry zanak'Andriamanitra. Mila mitandrina amin'ny lalana izay andehanantsika isika. Ho famaranana ny fampaherezana an'io dia ndeha ho vakitsika ny Jaona 9. Jaona 9 dia ny andininy 12. Jaona 9 dia ny andininy 12. Rehefa hita ny teny dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Tianao Jesosy raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny manaraka indray raha mbola sitrapon'ny Tompo. Veloma daholo Tompoko. Amen. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andriamanitra. Masinani Tompo,